Tiene la penetración directa, seguro.
Palinara batsika rehetra ny anatin'ny tokantrano indray ny tenanay amin'izao fotoana izao amin'ny fiadanana Jesosy Tompo. Aminao sy ny antonanao izay manaraka tsy tapaka ny fandarana sy ny onjam-peo fitondrany telo FM izany. Tafiditra mivantana ao anatin'ny fandaran-kira mivantana moa zany tsika araka ny filazana izay efa rentsika. Somary naroso kely ny fandaram-potoanantsika satria raha ny tokony izy tokony amin'ny ora hariva no manomboka izao fotoana izao zany dia naroso ny fandarana dia anitanako antsika rehetrarehetra ny anatin'ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka itenonjako ity miaraka hiaina aminay sy faly mariky ny fifaliako moa zany sy ny doko hoe ty fantratrarana fitsingerenana atao anaty raha tia dia manolotra izao hira mivantana izao zany ny tenako irahantsika mifaly irahantsika miverany tokony koa anatin'izany rehetrarehetra izany dia asaiko isika rehetra ary hiaino sy anaraka ny fandarana amin'izao ora sy fotoana izao tonga dia miditra rehetra amintsika ao anatin'ny hira hamelomantsika ny fandarana azy.
Zay aloha hira fampidirana azy a. Marina moa zany fa mivantana amin'izy apeo zao hira mivantana izao mazava ho azy a. Ary mivantana ihany koa any amin'ny YouTube ho antsika rehetra izay manaraka ny YouTube eo anao any ivelan'ny Antananarivo na ivelan'ny Madagasikara dia afaka mijery mivantana amin'ny alalan'ny YouTube ianao zany amin'izao raha fotoana izao a. Tsy dia hoe tsara be ohatra anaty amin'ny radio aloha zany ny feony a any amin'ny YouTube fa miezaka izay zany manatsara fa fanokafana moa zany zavatra ohatr'izao a dia mandeha mindalana amin'ny fanatsarana rehetrarehetra mivantana amin'ny web radio ihany koa moa zany ny fandaharana mandeha ny web radio technicien sa mandeha ihany koa ny web radio dia afaka mihaino amin'ny web radio ianao raha ohatra hoe feo fotsiny tianao a raha sady mba mijery sary ihany koa ianao anatin'izany a dia afaka mijery sary ihany koa. Ny lalantsiny fotsiny a somary miraikitra kely ny connexion a dia mety somary misy fotoana miranona kely ny sary any fa miezaka moa zany tsika manatsara foana amin'izao zavatra ataontsika rehetrarehetra izao dia tonga dia mitohy avy hatrany tsika ao anatin'ny hirahira afaka mandefa hafatra isika rehetra amin'ny lalana tarobia mahazatra antsika eto amin'ny onjam-peo zany a afaka mandefa hafatra isika raha misy mba maniry a mba hiaraka hifaly amiko amin'ity fitsingerenan'ny taona nateraha ity a dia ianao mba mangataka hira mba haiko a fa tsy le hira tsy haiko fa misy karazana hira manko tsy mbola mahazatra kely anahy fa angatao hoe daholo ihany aloha mety ahitapontsika dia miezaka manome fahafaham-po antsika dia n'izao fiandohany zao satria tsy manana fotoana lava be tsika fa amin'ny fito ora latsaka any tsika zany mamarana dikan'izay zany a efa mifarana amin'izay dia indrehana alohan'izay zany ny famitana ny hira izay angatantsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any zay no mba hitako mba hanomezana fahafaham-po antsika fa tsy nasiana hoe fety be na fandihizana be na karazan-javatra be ohatranao hoe naferana amin'ny sakafo be ohatranao fa hira mivantana satria io mba talenta kely ananantena zany a dia io no mba atolotra antsika rehetrarehetra ka afaka mandefa hafatra isika rehetra izay maheno mivantana ny onjam-peo a amin'ny laharana 034 55 034 55 542 72 034 55 542 72 na ny 034 29 546 91 034 29 546 91 ny RTL kosa dia ny 033 71 343 35 033 71 343 35 farany ny 033 64 478 44 033 64 478 44 ratsika rehetra ny ivelan'ny Madagasikara rehetrarehetra na ivelan'ny Antananarivo any province-ny Madagasikara zany a afaka mandefa SMS amin'ny WhatsApp ihany koa ianareo a amin'ny laharana tarobia 033 91 711 66 033 91 711 66 na ny 034 92 543 76 034 92 543 76 reo zany ho antsika rehetra any ivelany any izay angataka hira dia afaka mety fahafaham-poetsika amin'ity folakandro mahafinaritra be ity a mba irahantsika mifaly anatin'izao fotoana mba mandalo zao hoe fitsingerenan'ny taona naterahan-tena dia mba miaraka mifaly eto zany tsika ao anatin'izay a reny lalina anankiroa reny ny WhatsApp ho antsika rehetra ny ivelany a ilay lalina anankiefatra teo kosa ho antsika eto amin'ny faritra ny Antananarivo sy ny manodidina izany zay zany no mahakasika an'ireny laharana ireny fa hiditra indray tsika amin'ny hira manaraka amin'izao ora sy fotoana izao.
ya, bonito fue, fue usada. Acara kamu sedang pada ini kan ini pemenang coba ya, pena masih cilik, coba, kita kita nasi pada atau sejak mana di soal di soal masih mereka itu kan misalnya di sejak soal di soal, kira ini acara.
So